Tsy hita be ihany. Tantara mitoy vonim-tiavina. Ho velomin'ny Sylvia Randrenatoandro sy Louise Ravelsoa ary Saoly miaraka amin'ny Slof José sy Christophe Rabearmana. Mandrindra ara teknika Mamy Arvono, manatotosa Slof José. Andro fahadimy. Way, to tapitra no hoan'ny Jean daholo ny sakafo dia tsy misy azo aroso azo tsony ao. Mbola tsy zao aza nafaran-drazokiko. Fa ahoana tokoa e? Gaga mantsy fa to zara raha ninana tamin'ny vary ianao fa le sosisy sy lasary ny tena nakesokesoko ao. Ny andray ribako zay lazaina dia arahako amin'ny atsipiriany. Amin'izay tsy voateniteny lava tsony. Ay, tsy te hisakafo zany izy dia nasainy hoaninao daholo izay masaka tato. Azonao tsara. Fa tsy ampy kely fotsiny. Tsy zarery fa isika senao. Saingy fetsy dia naleoko mbola voavono nasiako aingana. Aleona anao reo amondoka omaly reo. Andray Jean. Misy tsy lamy moa dia ario any e. Dia rehefa manontany ny razoko dia valio fotsiny hoe efa nivitainay Jean araky ny hafatrao hoe. Mba ratsy fanaty Jean ty raha izany. Ny ahy zany dia zay sisa tsy laninao ny mba hanjarako. Zay tamin'izay razoko fa andreo miteniteny io hoe nivitaiko rery le izy Sy mba ely zao sakafonareo zao ribako ka. Efa vita daholo ramosea. Efa voaraiko ny hafatrao ary efa nivitainay Jean daholo. Ka arosoa ihany fa inona ny konokononareo ato e? Alina ny andro. Fanga misy aroso. Aza manany ihany eo ribako fa zahafa tezitezitra hatrany amin'ny aleoko zany Tsy manany ihany zany ramosea. Fa ahoana Jean? Ianao ihany ange razoko no miteny hoe asaina vitainy bako ny sakafo e. Dia mba hoe apiako izy. Ka arosoa rehefa vita e. Ka tsy azoko mihitsy ange zany razoko. Azoko amin'izay. So dia hoe vitaina aingana ny fikarakarana ny sakafo. So dia izay ny tianao ny lazaina ramose? Zay fa inona indray? Tena ny fanohatra tamin'izay ny nandraisan'ny Jean azy ramose Fa ahoana? Ary azafady indrindra fa tena tsy misy sakafo azo aroso tsony ao. Ahoana tsara hoe? Ka ny fandraisako an'le izy ange dia hoe vitaina na tsy faina aingana le sakafo e. Tena diso fandraindray azy zany tamin'iny. Efa ho lava ny anseka mankaleo Jean. Azafady razoky. Maharenina eo. Azafady ramosea. Diso filaza fa ay moa mbola misy an'le ambondoka omaly iny ao. Ny vary koa tsy lanin'ny Jean daholo fa le sosisy sy lasary tokony ho natao androany ihany no efa najifany Jean. Tsy mahinana izay ambin-tsakafo tsy laninareo antsony ahy. Manavitona. Aleoko mandeha matory. Maxit, super Play appli Akamabe amin'ny smartphone. Hitako daholo ny momba ny Orange sy Orange Money rehetra. Ao anaty Maxit izany no mividy fan, mividy tolotro, mandefa vola, mandefa facture sy ny maro hafa. Amin'ny fotoana rehetra dia Maxit foana ny nahy. Manombotra nahy. Téléchargez en Play Store sy App Store ny Maxit Super App. Masaka to gigany rehefa manao téléchargement voalohany. Orange, eo anao. Jean? Pako? Pako? Mba matory maraina kosa ny olona. Ho avy e! Feony dininy zany. Inona ary mahatonga azy itoto
toto ty amin'ny andro vo amin'ny enina maraina. Losa Jean ay kolody Mansoa aloha fa misy inona? mato ny toralininy. Inona? Mato ny toralininy. Fa maro sika miara-nandevina dia zao dia hoe maty. Ianao anga ahoana? Zaza mba ankona koa. Iza no nahainoanao an'izany? So dia resaka vilany Jean indray zany. Le mpanofatrany io no tonga maraina tany amiko. Dia mbola tsy tany akory aho fa avy dia nakaty. Nareo tsinona tsy mamelona finday raha tsy hainga hiasa dia tsy maintsy nakaty aho. Fa ahoana nefa mifandehany? Hitanao, le izy le nateritsika avy nandeha iny dia nakanakaina tao an-tranony tao ary nitaraina tamin'ny mpanofatrany io mba hijerijery azy. Mety efa nisy tsapanotsy tsaratsara angamba tao amin'ny fahasalamany ary dia nampamiraka mba hakana dokotera izy. Taratara kely ho vo azo ilay dokotera ary dia efa iny toralinina mitsotro ao am-pandina tsy misy aina ny vatany. Zany ve? Janony aloha ny resaka fa andao zao dia hoany hikarakarana an'izany. Lozy ty mara. Natolotry ny Orange. tsy hita be ihany. Tantara mitoy ronim-piavana. Novelomin'ny Sylvia Randenatoandro, Louise Ravelso ary Saoly, miaraka tamin'ny Slof José sy Christophe Rabearmanana. Nandrindra ra teknika Mamy Arvony, nanado kosa Slof José. Mbola hitoy